Mbola amikafaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no hitsidihana ny tokantranonao amin'ity takarivan'ny zoma ity ny fandarana andao resahana toy ny mahazatra tamin'ity herinandro ity mba hantoerana ny fanambarana izay nataon'ny Flora Joelina tamin'ny aliny talata 15 janoary lasa teo, izany hoe resaka politika kokoa sy fiainam-pirenena ato anatin'ny fandarana. Ny pasteur Mayol no vahiny fandarana amin'ity androany ity mazava ho azy izany fa resaka ny tontolon'ny politika isika araka nambarako teo hatrany dia efa misaotra anao sahady pasteur ny vahiny atao fandarana. Miaraba ny aina dia miaraba ny voaka malagasy rehetra atokantrano ato zany manaraka ny ity fandarana ity. Taona 13 tonga ilay taona nandrasana amin'ity taona ity le nambaranao hatrany efa hatramin'izay aiza ho aiza indresaka iny tsy antany avy hatrany hoe ilatsaka sa tsy ilatsaka tendrena sa tsy tendrena fa hoe aiza ho aiza indresaka iny. Angamba tsara aloha zany hoe verenana daholo aloha zany le faminaniana efa nitranga teo aloha moa zany aloha tongavana amin'le hoe 2013 iainantsika amin'izao fotoana zao hoe tamin'ny taona 2010 zany nahazo faminaniana politika io voalohany mbola tsy pasteur ary aho tamin'izany tamin'izay dia hoe hiala ny professeur Zafy amin'ny taona ho avy 2010 dia hiverina ny amiral Ratsiraka dia tsisy nino ny olona tamin'izay nanontaniana hoe ahoana ny fomba tanterahana zany tsy naseho ahy ala izy fa dia fanambarana fotsiny nomenana dia iny tokoa moa vo nampesima tokoa professeur Zafy dia tafaverina ny amiral Ratsiraka vo tafaverina izy dia niverina indray le faminaniana hoe eny taona ny fepitaona hipetrahany eo dia isy raha mandrika olona aperaky ny FFKM nitondra manaraka anazy eo dia nandeha ny fotoana tonga tamin'ny taona 2000 mbola teo amin'ny fitondrana ny amiral Ratsiraka nivoaka le faminaniana 2013 zany hoe tsy maintsy mialina ny amiral Ratsiraka avant février 2003 zany satria manomboka février 2002 ny fahaen'ny taonan'ny régime hitondrany dia isy raha mandrika dia olona aperaky ny FFKM nitondra manaraka azy eo tsy fantatry oloha tamin'izany izavatra hitranga amin'ny fiainanao manokana ka rehefa mitranga reo rehetrarehetra amin'ny 2003 dia manisa 10 taona anao aorinan'io dia enao ny filoham-pirenena zay le faminaniana zany mafy tamiko ny nahazo an'izany na ny resaka an'izany tamin'ny olona aza satria hoe tsy olona mpanao politika nefa ahoana natonga afaka amin'izany toerana zany dia iny nitranga ny tantara lasa ny amiral Ratsiraka 2002 dia tavaperaka ny Flora Valomanana vao tavaperaka ny Flora Valomanana dia tsy haiko janvier 2003 angamba nivoaka indray ny azy hoe 7 taona ny régime ny Flora Valomanana dia mbola isy raha mandrika koa aorinany dia aorinan'izay fipetrahan'ny fiangonan'ny Flora Valomanana zay dia hoe mbola isy mpitondra anankiroa izy aorinan'izay vao tonga ianao amin'le fitondrana zany zay zany nyfahazoko n'le faminaniana dia iny tokoa l izy février 2002 ny première investiture ny Flora Valomanana dia février 2009 zany tapitra ny 7 taona ny 17 mars 2009 izy nametra am-pialana dia niditra ny fitondrana tetezamita ka raha niditra ny fitondrana tetezamita zany dia tsy prévu isy élection mihitsy ny 2013 na dia teo amin'ny fitondranan'ny Flora Valomanana azy satria ny Flora Valomanana 2012 izy voalany tamin'ny 2006 iny dia efa nieritreritra ny olona tsisy afaka manongana ny Flora Valomanana intsony ary dia mianjahanjy eo ny madiso le faminaniana pasteur Mayol satria 2012 izy vao tapitra ny mandany vao nanamafy izy nanao référendum tamin'ny fifidianana lam-panorenana ametrahana ny sezany sy ny fahefany mafimafy kokoa dia 2012 izy mbola mieritreritra ny latsaka fanotelony ary kanto misy lasa 2009 dia 2009 hatramin'izao zany tsika amin'ity 2013 ity vao hita hoe isy fifidianana ho atao zany zay fikasan'ny fitondrana na ny malagasy rehetra hoe mba tokony isy amin'izay le fifidianana dia izay nolazain'ny olona zany hoe calcul politika ny amin'ny pasteur Mayol ny azy analyse politika dia tsy manina hoe raha raisina calcul sy analyse zany lizy za zany tena manana calcul lavitrezaka be tena ambony indrindra mihitsy reto Madagasikara satria zay calcul nataoko zany dia mitonga amin'le izy foana amin'izao fotoana zao. Anotanan'izay resaka faminaniana izay ihany rehefa avy eo fa hiverina avy hatrany amin'iny fanambarana iny anatiana na tsy tiana hoe marina fa mpitondra fivavahana pasteur Mayol fa matoa miresaka an'izay tontolo politika izay dia ao anatiny ihany koa zany ao anatin'izay politika izay nitsika vineto zany mahakasika an'iny fanambarana iny indrindra ianao ve fa nanampohan'iny fanambarana iny hoe tsy hirotsaka ny Flora Joelina?
efa nresaka tamin'ny television anakiray raha vavy teto tamin'ny farany taona hoe raha ohatra ilatsaka filohan'ny rajoelona ny fanambarana oetiny na izy tsy ilatsaka ny fanambarana oetiny misy antony daholo zany raha ohatra izy ka ilaza hoe tsy ilatsaka de nambarako tamin'izay hoe ny antony mampatonga an'izay a mafy be ny faneriterena avy any velany mafy ny tsindry avy any velany ka tsy afa manoatra mihitsy izy de noho izy antony zavatra izay a de voatery izy mety tsy ilaza amintsika voaka malagasy hoe tsy ilatsaka za fa raha ohatra hoe azony ialana ihany le izy azony toeriny ihany na misy fomba hafahany miady hevitra mifandresy lahatra amin'ny tokony ilatsahany ka tafavoaka zay a de anao fanambarana ilatsaka ny filohan'ny rajoelona de ny fahazoko anazy zany a ny lafiny anakiray a mafy le tsindry avy any velany de io tsindry avy any velany io nefany tsy hoe mifilohan'ny rajoelona ihany fa ny firenena malagasy mihitsy no izy fiatraikany am'le izy de ny fahalalako anazy a raha ohatra ka hoe anao fanambarana ny filohan'ny rajoelona hoe ilatsaka de zao ny position tsy maintsy raisin'ny communauté internationale izay nametraka ny leniny satria tsika no ny fekoinandoha am'zareo zany na milafin'ny politika na milafin'ny ara-toekarena de tsy afaka manoatra mihitsy izay mpitondra eto ka inona zavatra tsy maintsy tranga zany raha ohatra izy nandray fanapa-kevitra hoe ilatsaka tsy maintsy zao ny position ny communauté internationale hoe tsy omene vola zany nareo anaovana fifidianana tsy azo fankatoavany raisam-pirenena nareo efa mianjanja be iny koa ny FMI zay nilaza hoe hiala tanteraka ka raha vao miala ny FMI de miala ho azy eo koa ny banque mondiale de isy embargo économique eto amintsika de na de ny volan'ny fanjakana malagasy sy ny volan'ny mpitondra fanjakana ho zay leny zareo daholo any ivelany any de voan'ny kendaroroketo zany le firenena malagasy raha ohatra ka hoe ilatsaka ny filohan'ny rajoelona de noho zay toe-javatra izay zany de nahita ny filohan'ny rajoelona hoe raha za no mety mbola hitondra krizy amin'ny firenena zay efa atao hoe efa mahatratra efatra am'valopolo isan-jato ny tahany fahantrana eto amintsika zay efa tena fambony de ambony nefa hoe noho ny filatsahako indray no ahatonga izay mbola hoe fahantrana eto amin'ny firenena izay a de naleony zany nandefitra hoe aleo ary za tsy ilatsaka ho an'ny firenena sy ho an'ny tenany ihany koa satria raha sanatrika hoe tsy anaraka an'izay votikevitra zay zany ny filohan'ny rajoelona de na izy ary mety sy raha sanatrika misy korotana ambony ambany eto na izy ary mety sy tafavoaka eto na ny ainy aza sarotra be ny iarovana ny ainy zany satria rehefa tsy fanaraka amin'ny communauté internationale le anao de takataka an'ireny nahazo andry Saddam Hussein na ry Kadhafi ry Gbagbo sy ny sisa ireny mahazo anao zany de naleo ny filohan'ny rajoelona ndray zay fanapa-kevitra zay ka na za na ataoko hoe tsika atao tokantrano atomena zao fandarana zao teo amin'ny plasy ny filohan'ny rajoelona ka tratran'izay tery zay de tsy maintsy zay ny décision raisiny dika ny amiko zany za tsy nanometsiny ny filohan'ny rajoelona raha iny décision raisiny satria hoe tombontsoan'ny firenena io a tombontsoan'ny voaka malagasy io a tombontsoan'ny tenany ihany koa de inona no tiatsika ary zany raha andeha filohan'ny rajoelona laza hoe ilatsaka kanefa n'izay ny zavatra hitranga eto na izy ary tsy afaka hiala eto raha toka korotaniny zareo ambony ambany ty firenena ty de naleony iny nandren'izay fanapa-kevitra zay ka ozy hoe na iza ho na iza atao amin'ny toeran'ny filohan'ny rajoelona tsy maintsy zay ny décision hitako hoe tsara ho an'ny firenena ho an'ny malagasy ho an'ny toekarenantsika de ho azy mianakafo kely ihany ko iverina kely am'izay resaka communauté internationale zay a pasteur hoe rehefa naheno ny kabariny tamin'ny fiarabanatratry ny taona tany avoloha anisan'ny tenenina hoe fiandrianam-pirenena tsy misy tokony hidiran'ny communauté internationale ny hoaviny ity firenena ity raha tsy diso koa ny fitadidiako tany amin'ny 12 mai le fanambarany voalohany tsy rosaka 2010 tamin'izany angamba mbola tsy de nisy loatra faneriterena ny teny koa izy tao anatin'iny kabariny iny hoe tamin'ny 2009 koa ngamba n'izay Maputo nefa ny teny izy hoe tsy hanao sorona ny firenena malagasy fa vonina tsy latsaka hovidiana izany ny tiako tenenina zany ohatra ny hoe ho an'ny pasteur Mayol noho ny teritery avy any velany fa ho an'ny Flora Joel raha ny fiainona azy de noho ny fitiavan-tanindrazana
na hoe mitarika fanovana anisan'ny hoe maromaro ihany vitsivitsy ny mpanao politika ny teny an'izay aiza hoe sy paster amin'izay le hoe mety tao ihany koa ny fitiavan-tanindrazana ve sa hoe tena le fanovanana ny alan'ny olona atao anatin'ny jadona sy ny zava-nisy hatramin'izay ka le izy aloha le fitiavan-tanindrazana aloha zany dia zao aloha ny anankiray hoe ty firenentsika ty fa manitra ka raha mihidy eto tsika dia vao mainka ho raharahabe kanefa ny hoe noho ny aminy zany ny fahatsapahany hoe noho ny amiko zany ratsoelona dia hihidy daholo ny fanampiana raboly eto amintsika tratry ny ambargo ekonomika atsika eto dia inona ny fiatraikan'izay hiakatra ny vidin'ny petrole hiakatra ny vidin'ny vary tsisy asa intsony eto tsisy mpampiasa vola intsony eto dia zay ve zany no tadiavina nefa ny filatsahany zany no hitondra amin'izay zavatra zay donc raha nandray fanapa-kevitra izy zany dia mazava ho azy fa fitiavana le tanindrazana koa zany na dia nisy ary ny teritery fa nilaza nge na ny filohan-drajoelona maro ny teritery ozy izy atao amiko ozy izy atao amin'ny firenena malagasy nefa tsika firenena manana ny fiandrianatsika ka tsika manana ny fiandrianatsika fa tsika mbola miakindoha ara-politika miakindoha ara-toekarena mba etrarety fotsiny hoe tsy afaka namoaka daty-pifidianana mihitsy ny fitondrana mpanjakana malagasy sy ny gouvernemanta fa tsy maintsy ny Nations Unies no namoaka ny daty zay vao nanaraka ny senita dia manaraka ny fitondrana malagasy ny antony dia satria miakindoha ianao dia tsy afaka manao inoninona ka raha nao fifidianana zany tsika dia tsy maintsy ry zareo ihany no mametra ny lisy hoe zao no atao zao no atao ka raha milaza tsika hoe manana ny fiandrianana tsika manana ny fiandrianana tsika ataoko hoe ara-tsaina zany fa raha lafo ny ara-toekarena ara-politika noho ny fanitrana zay misy eto amintsika dia mbola miakindoha tanteraka ihany tsika hatramin'izao zany fa raha nanana an'izay tsika za nahita fa ny voalohan-drajoela ny laza hoe za ilatsaka raha ohatra ka tsisy teritery ara-ekonomika atao zany na ara-bola mikasika an'izay daty-pifidianan'izay fa le hoe fifidianana mihitsy anisan'ny navohitra ny tao anatin'iny kabary iny koa le hoe ho alefa aloha indray ny legislative fa tsy ny fifidianana ho filoham-pirenena ahoana ny fahitanao an'izay mety ve zay eritreritra izay dia resako zany no mampety azy sy ny tsy mampety anazy amin'ny lafiny anankiroa ny mampety azy aloha zany amin'ny lafiny anankiray dia ity hoe tokony mba hisy olom-boafidy zany alohan'ny fifidianana ny filoham-pirenena fa tsy manana olom-boafidy mihitsy zany tsika hatramin'izao dia raha nao fifidianana solombavam-boaka zany dia afaka mivoaka avy eo aminatin'ny solombavam-boaka io zany ny premier ministre vaovao dia mivoaka avy eo koa ny présidentny assemblée vaovao dia miova koa ny présidentny CST amin'izao fotoana zao zany lasa vaovao dia misy gouvernementa vaovao zay zany ny fipetraky ny lizy raha hoe anovan'izay ka raha ohatra hoe vita zany zay ka nandeha am'zay rafitra zay l izy a dia azo ny filohan'ny rajoelona atao no milatsaka hofidiana rehefa avy eo ka ametra-pialana izy roa volana alohan'ny fifidianana zay ny sary anankiray satria raha ohatra ka hoe izao ny filohan'ny rajoelona ny latsaka nefa ny premier ministre eo ihany présidentny CT Mamory Kotarvely eo ihany ny présidentny CST général Tolin eo ihany dia tsy mananantoka mihitsy ny filohan'ny rajoelona raha vao mametra-pialana eo fahitako azy hoe mbola tafaverina amin'ny toerana satria ireo androm-panjakanareo filohan'ny androm-panjakanareo hitany efa marisarisa avokoa ny fifandraisana dia ireo nefa tsy maintsy hitondra ny teteza mita amin'ny fotoana zay ametrahan'ny filohan'ny rajoelona fialana karaha tany ty ary raikitra ny korotana ao anatin'ny lelanelan'le fifidianana filohan'ny rajoelona fa ny démissiona dia tsy tafaverina eo tsony izy dia rotaka be zay zany ny sary anankiray raha ohatra ka hoe atao le fifidianana député législatif dia ny sary anankiray indray ty raha zao tsika nanao fifidianana législatif dia tadidio tsara zany fa tsy maintsy ny communauté internationale Nations Unies miaraka amin'ny senita indray no andinika sy anapaka an'izay fa nytenen'ny filohan'ny rajoelona hoe ny fiheverako azy ny mety tokony hamanan'le izy tsy nanao hoe tsy maintsy io no atao fa ohatrany hoe tolo-kevitra no nalefany ka raha zay tolo-kevitra alefany zay a tsy maintsy mbola mivorony signaturan'ny
signateurany faideroty de mbola miandra ny fanapa-kevitry ny Nations Unies sy ny senita zay mahatonga atsika hoe mbola miakin-doha zany ka raha ohatra hoe manaiky an'izay ry zareo de mety ny législative ny mandeha aloha fa mikisaka indray zany ny présidentiel fa ny hitako hoe ny tsy mampety ny législative raha mandeha aloha de zao le lalam-panorenana atsika ty mako fa nomaniko eto fahafazo hoe tsy maintsy voaka zay le question zay ny article faharoapolo ato amin'ity lalam-panorenana atsika ty fa enimpolo mantsy de zao ny resahany ato ny président de république amin'ny 4e république zany izy hoe le président de la république peut après information auprès du premier ministre et après consultation des présidents des assemblées prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Rehefa avy naka-hevitra izy tamin'ny premier ministre sy nakatolo-kevitra tamin'ny président ny assemblée ny président république de afaka mandrava ny assemblée nationale dikan'izany président république lany amin'ny 4e république zany afaka mandrava an'io le assemblée io raha ohatra ka tsy manana majorité izy ao ary tsisy firenena androso mihitsy zany raha ohatra ka ny président république tsy manana majorité amin'ny assemblée sy amin'ny sénat tsy tafavoaka mihitsy ny lalàna zay olanina eo amin'ny programme anasa rehetra zay o ataon'le président de raha alefanao aloha zany législative de na ianao na za na izy président ka tsy mahazo majorité amin'io de fa tery tsy maintsy mandrava an'io za de vola lanina fotsiny le izy satria manana an'izay tsy hoe korony hoe mbola miandry vote amin'ny assemblée sy ny sénat fa rehefa avy naka tolo-kevitra tsy naka ny hevitry ny zareo de afaka mandrava izy premier ministre sy ny assemblée tsy misy hoe ny 3/4 na ny 2/3 fa de maka hevitra fotsiny donc fa efa nafeno ny président ny 4e république zany mandrava an'io amin'ny assemblée io amin'ny fotoana izay veriny fa mampety azy rehefa tsy metimety amin'le président ny toetra raha-pirenena zany de zay ny hitako angle faharoa tsy mampety an'le législative raha lasa aloha le législative raha ianao ny tonga de asiana misafidy de izy zany mety aminao ny fifidianana filoha-pirenena sa le de filoha-pirenena any no hitako hoe mety ka jereva nge nantany frantsa ny tany zareo nge zao nanao fifidianana tsy député na lefa ny aloha fa tonga ty présidentiel rehefa miditra amin'izay filoha-pirenena zay ihany hiditra eo amin'le tena fanontaniana amin'izay zany eto ianao moa zany le hoe filoha-pirenena amin'ity taona 2024 ty araka ny faminaniana voarainao te anontany aho hoe reo le mieritreritra ianao candidat reo ve zany efa tokony mieritreritra hoe tsy ho lany satria ianao no eo ka reo tsy mieritreritra an'izany satria le faminaniana nge tsy any zareo fa anahy donc le olona zany tsy mino an'izany faminaniana zany takany tsy ninony olona le faminaniana rehetra zay nyresahako ka moa ny olona nina zany hiala teo amin'ny toerany filozafy de iverany amin'ny ralatsirika nefa tamin'izany fotoana zany voavina ny diso ny amin'ny ralatsirika hoe jamba ny France izy koa nieritreritra ny Flora Valomanana hoe ao anatin'ny tanjaka ny matanjaka be ny izy de tafala amin'ny 2009 zany nandrasany ho hidina teny an-dalambe nongana ny Flora Valomanana tanteraka n'le faminaniana zanga ny hidina teny an-dalambe zany nandrasany ho hidina teny an-dalambe tamin'ny andron'ny nanonganana ny Flora Tsiraka teo hoe satria zany aminany an'le izy hoe hialy izy zanga ny hidina teny an-dalambe betabe koa ny olona miantso anahy am'izao fotoana zao hoe andozy izy manana problème na leader pitarika zay fa manina raha hoentina ny vahoaka surtout tamin'ny 2011 iny hoentina ny vahoaka de raha tafavita ny tolona tonga diny de menanao azy fa za andrasana 2013 zany fa mantra ny vahoaka pasteur Moyol fa ny olona tsy mino an'le zavatra resahako ianao moa zany irotsaka ho fidiana le faminaniana zany mazava tsara hoe apetraka aloha za ka izy io ametraka io ary de tsy fantatro zay ametraka ana eo satria tsy naseho azy hoe ny vahoaka ve sa ny maramila ve sa ny communauté internationale sa ny fitondrana teteza mita am'izao sa ninona tsy fantatro satria tsy naseho anazy mapetratra ana ihany mantsy zany pasteur hoe lasa tsy hisy fifidianana ve zany eto raha ohatra ka ho apetraka ianao de mbola transition ndray nge zany mandeha am'zany satria raha mbola olona apetraka zany ianao tonga de mbola transition ihany zany raha zay le ndraisana anazy zany hoe mety ho lasa folohan'ny transition anankiray hafa zany ianao sa hoe inona no tsy isy transition hafa ivelany ty nge zany fa ohatra hoe misy de rava ndray zany ty transition ty rava ndray zany ty ary ohatra nge tsika zao ataotsika hoe an'olo premier ministre de anao fifidianana député législative ame aloha zany
de ravany le feuille de route ray zay no atao hoe de transition vaovao ndray zany zay iza transition vaovao ndray zany dikan'zay satria anao feuille de route vaovao de aona position amy communauté internationale fa ny a zany hoe apetraka zay lefa aminanina dikan'zay zany a za zany tsy manana fahavalon'izaniza tsy manana hoe ifaninana amin'iza na ifaninana amin'iza fa de miandro fotsiny hoe takany hoe ny filiberatsirana zao napetraka fa tsisy korotana ane tam'zany de rehefa tonga ny korotana tamy 72 de napetraka ndray général Ramanatsoa de général Ramanatsoa namindra ny fahefana tamy colonel Ratsimandrava tsisy korotana tsisy inninna de iny nafatesan'ny colonel Ratsimandrava iny moa de menan'ny kapiteny de frégate deratsiraka izy tam'zany ny fitondrana ndray de zay izy vao nanao fifidianana taorinany référendum zay nataony de rehefa avy eo napetraka koa ny razanamasy tamin'ny transition ny 91 iny de napetraka koa ny Norbert Laratsirahonana tamin'ny transition ny professeur Azafy moa izy iny sa tamin'ny amiraly Ratsiraka iny sy professeur Azafy iny napetraka koa izy nitondra ny transition filohan'ny Rajoelina mitondra am'izao fotoana zao koa ny napetraka zay vao anao fifidianana napetraka koa izy de anao koa apetraka de fifidianana indray aorinan'izay tsy mety zay tsy inona raha ohatra ka hoe de inona zany nitranga amty 2013 ty raha de ny aloha zany rariko a mba ilaminy zay ny rariko zany a fa raha zao tsika mbola tonga amikorotana de tena tsy tafavoaka tsony le firenetsika ty fa le fomba metrananao fotsiny tsy naseho anao hoe ahoana l izy na ahoana fa nifantatro fotsiny aloha hoe nifantatro raha ho tonga zay fotoana zay hoe ametrahana anazay de anatin'zay fotoana zay ngamba tsy isy tsony ny valifaty politika ka nisy hoe alternance any amponja satria za mapastera ana maolon'Andriamanitra ana tsy za mihitsy no andeha malifaty any filoratsiraka na ny filoravaly na ny filozafy na ny filohan'ny Rajoelina satria za tsy manana olana am'ireo olona reo de dikan'zay amaranako anazy zany de te dikan'zay zany de zao tsy manao hoe tsy mety zany no eo a fa raha sanatry ny vava raha sanatry ny vava zany na mififidianana io natao hoe isy teteza mita vaovao ndray ka reo mpanao politika zay tsy mifakazo amin'ny fitondrana teteza mita reo no tonga eo de manafa alternance any amponja daholo io na civile na maramila no miveriny eo ndray satria ireo mpanao politika ireo tena tsy mifakazo mihitsy reo tsy mety fandamina mihitsy fa de tsy maintsy valifaty politika ihany no mitranga eo za rery angamba ho asisa tsisy iny zay raha hoe tonga eo za faraparany de fantaniko ty pasteur mety hoe tsy resaka n'izay faminanina sy hoe ametrahananao zay afa te anontany aho hoe nisy zavatra nytenen'ny Florajoelina zany tao anatin'izay fanambarana zay hoe amindra fahefana ara demokratika izy zay anisan'ny zava-nisy voalohany eto Madagasikara zany mba fanovana voalohany a amin'izay zava-misy eo amin'ny tontolo politika izay faharoa tiako antanina ihany koa ny olona tenin'ny olon-tsotra indray reto miteny reto hoe mba ho olona tahaka azy zay aloha zany ny fahitan'ny olona zay mahita hoe mety ny nataony nandritra an'izay fataony zay hoe olona tahaka azy a no andimby an'le fitondrana eo mety azo eritreretina ve ny fisinzany zavatra any raha pasteur Mayola manokana no lasa filoham-pirenena aiza hoe zany mety hoe jery lavitra ho an'ny firenena malagasy zany za kosa aloha zany aloha resaka fa tamin'ny fotoana nazonan'le faminanina io tamin'ny taona 2000 de ngamba ataoko hoe enimbolana sa fito volana taorinan'izay foana de efa nanomboka niomana zany hoe efa nisy fanandramana maro hita de ny reperanay fotsiny manko 2003 ny tena reperanay hoe tena hiala ve filoravalomanana azafady 2003 hoe tena hiala ve ny filoratsiraka de hipetraka ve le olona apetraka ny FFKM de isy ve le raha mandrika de zavatra hitranga ve amin'ny fiainako zay ny reperanay de vao nitranga zany 2003 iny a de efa nanomboka zany zay fa niomako io zany raha ataoko hoe tonga ny fotoana hoe tsy maintsy hoe lasa ty araka le faminanina zay de efa manana feuille de route mazava zay io fa manana projet de société mazava zay ivoahana am'izao crise zao zany ary ny aloha zany tsy mba mitovy amin'ireny olona le mitabataba reny hoe zava-bita de tabatabany fa ta ohatra zao tamin'ny andro ny filoravalomanana zao de hoe ny lalana ve avoky ny fisa azy dolo moa zao mandeha am'le lalana fa tsy le olona ny tabatabany zany de io ndray zao mahavita zavatra koa filohan'ny Rajoelina
de nga avoky ny terrain nga avoky ny hôpitaly sinsisa fa miperako amy malagasy foana ny reny de ny olona mitondra zany tokony mba mavita zavatra mba mametraka zavatra eo mba misy diatanana eo a raha ialy izy ka raha za koa mitondra fanjakana rehefa ialy eo koa mba misy diatanana mipetraka koa ao mba ho an'ny vahoaka zany mba hosoan'ny vahoaka ty arina de ty koa anankiray ny hitako ny tena olana am'le mpitondra sy ny vahoaka entina nefa ny vahoaka entina kristianina soratra masina nge mazava tsara ny aina manao hoe maneke ny mpitondra anareo zay ny soratra masina fa zay manohatra n'zay voatendran'Andriamanitra de manohatra ny fahefan'Andriamanitra de amiko zany zao tokony vahoaka tsiraray avy jereva tsara ny hoe teny zao filoha Ravalomanana za tsy latsaka de ozy izy le mpanohatra ny Ravalomanana sy ny ekipany tsy matoky ny olona io zay vola mivadibadika fitenenana io de gaga koa anao miteny koa ny filohan'ny Rajoelina hoe ho tombotsoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy sy ny tandrazana de za tsy latsaka de misy miteny ray tsy matoky an'io zay fa mivadibadika io de inona ihany ary zany makristianina atsika sa ve zay mpitondra fivavahana tsy mavita ny ditinay fa ny tokony ataony vahoakany raha nylaza filohan'ny Rajoelina za ilatsaka de izy ny vahoaka hoe manaiky ny mpitondra izay fa ilatsaka izy de ajaina zay milaza izy tsy ilatsaka de hoe de manaiky ny mpitondra anay zany zay fa tsy ilatsaka izy fa de ekena zany fa tsy hoe ataoko hoe sanatry ny vava ndray zany raha pitso raha afaka pitso de ho avy ndray zany ny vahoaka hitondra banderole idinandalambe hitako hoe mangataka ny filatsahanao zay filohan'ny Rajoelina de lasa vahoaka tsy manaraka ny soratra masiny tsika sady vahoaka tsy manaiky ny mpitondra atsika fa tokony ajaina le mpitondra atsika hoe tsy adala izy ny tenen'zany tombontsoa ny firenena io a tombontsoa ny tenany manokana koa tsika ve de anosika azy ho any amy zavatra tsy asoan'ny firenena noho ny fitiavana manokana ty anatytsika zay tsy malala ny eo ambadiky ny rehetrarehetra eo fa tokony mba hoe raha mahay soratra masiny tsika mpitondra fivavahana tokony mametraka hoe zany angeny baiboly maneke ny mpitondra anareo na ny ampiangonana io na amy firenena io meo aja zay tokony mena aja mena voninahitra zay tokony mena voninahitra hitanao zao za zao na de be dabiaza ny olona mieritreritra na hoe paster Mayolio mpaminandry sandoka hoy zao io mpanohitra fa manao zay tongavana eo amy 2013 fa za tsy mbola nanda hoe fanasana ny menanara mbola tany amla mpampanjakana tany na ina ry klasifen'ny olona lazaina hoe zao satria nahoana zay le hoe manajany mpitondra anareo maneke ny mpitondra anareo meo aja zay tokony mena aja mena voninahitra zay tokony mena voninahitra de tokony izay ny ainan'le vahoaka malagasy ko marina hoe misy fo malahelo ao misy fo maratra eo satria hoe be da be ny nanantena hoe tokony ilatsaka filohan'ny Rajoelina ny antony zay zavatra zay tsy mena tsiny le vahoaka satria ny vahoaka tsy malala zay tena resaka andamosinao zany resaka etony lohany azy no hitany fa rehefa miteny zany mpitondra hoe matoy izy niteny an'izay de tsy hamitaka anao izy fa misy dikany eo misy antony lehibe sy tokony ekena le zavatra de io mety ho avy koa ny sasany zay koa hitaky ny filatsahan'ny filoha Ravalomanana de ampidiny vahiny eto zany tsika de ifamono eto de izy ny mahazo tombotsoa am'izay ary tsy ny vahiny any mahazo tombotsoa am'izay tsy ary mbola nisy firenena azo tombotsoa tamin'ny ady atrano zany fa matony filohan'ny Rajoelina ny lazan'izay de hitany hoe zay ny mahasoa atsika na izy nge mafy aminy ny tenen'zany mafy amitsika koa ny tenen'zany fankilan'zany misy faly any misy faly koa any hoe tena zay ny tadiavinay zay fa raha ny tena marina maneke ny mpitondra anareo de ajao ny mpitondra anareo za aloha de manajo amin'ny filohan'ny Rajoelina na de ataoko hoe za amin'ny fanasana reny de ny ropastoral nyrovako fa tsy manao teny bordel satria mifanome voninahitra zany io eny ary pasteur tapitra ny fandarana tamin'ity arivo ity de misaotra anao nanome an'izay fanazavana rehetra zay misaotra ny aina koa de misaotra atsika tatatokantrano tato koa zany ny am'izay fiarahana fohifohy zany fa de mivavaka ao ny firenena zany mba isin'ny filaminana mba ho fitasoama tsara ny fividianana arak'izay fikasan'ny atsika malagasy rehetra zany amin'ny herinandro indray ny fotoanantsika ho an'ny fandaharana andao resahana hafa indray de mametraka ny veloma mandra-piona tompoko